isan'ilay mpiasa TF1, 2 ary ny afaran'ny fipetrahan'ilay projet talaky. Manio an'izay fisaorana amin'ny fanotronana ary mbola manantenatsika koa zany ny fiarah-miasa amin'ity projet talaky ity izay mbola anatin'ny telo taona koa moa zany, ary iarahantsika mahalala fa tsy tongatonga ho azy zao raha tsy nisy asa nataontsika taloha tany, ary zay mbola merena koa zany ilay fisaorana amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra izay miaraka nahandro nitorona masaka n'izao asa izao. Indrindra ny ao ministèren'ny environnement moa zany nisy fandehanana tany amin'ny terrain teny anivon'ireny commune reny, hidirana tany anaty ala be tany amin'ny fijerena ary fanatanterahana ny asa izay atao ety zany. Mbola ho tonga io ny zareo ato amin'ny projet moa zany anazava bebe kokoa satria an'izay tena ampifivoriantsika androany zany eo le lancement sy fampahafantarana bebe kokoa mahakasika an'izay asa ho ataon'ilay tetikasa talaky zay. Ny lehibe faritra moa fa iarahantsika malala fa tsy eto atoerana na dia eto atoerana mety etotonto na rehefa nyvohitrany dia mitondra ny mpianatsiny ihany ny tenanay fa dia solotena zany vatatena hoe ary tsy hanao kabary lavabe tsika fa asa ary fampahafantarana zany hieny vaovao ary afaka mametraka fanontaniana ihany koa tsika raha misy tsy mazavazava amintsika mahakasika an'ilay projet mba ahafahantsika acteur rehetrarehetra mijery inona ny fanomezan-tanana mba azo atao ahafahana mioptimize tsara zany azahoana vokatra tsara amin'ny fahatanteran'izao projet izao. Tsara ilay miconserve, mivaloriser sy ny tariny fa tsy adinitsika zany fa tsy misy fampandrosoana mihitsy raha tsy mipaika ary miatraika any vahoaka izay zavatra atao. Izay zany ny zavatra hita nandritra ny fotoana vitsivitsy izay mitazomana an'izay poste na directeur de développement zay. Tokony atao ohatran'ny chaîne de valeur, ohatran'ny approche filière ny chaîne de valeur ihany koa ny asa fampandrosoana zany satria misy maillon anankiray na roa na telo mety sy faible zany dia tsy tanteraka ihany ilay conservation na valorisation satria ny olombelonao mbola mahantra ihany dia tsy maintsy andeha hitetikava hitady fivelomana dia izay asa mety sy hotely ho ataon'ilay projet talaky mety misy atao fa tsy ho vitan'izy rery no iangaviana amintsika acteur de développement rehetrarehetra koa zany mba intervenir amin'ireny toerana ireny hanamaky ilay asa izay efa ataon'ny projet satria rehefa vita ny telo taona dia mety tsy ho tratra ny tanjona raha ohatra mbola mahantra ihany ary raha mbola tsisy asa afa-tsy mifidy ino fandehanana ambonivohitra ino manany manao ny fivelomany ireo vahoaka tsika.